Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mipetraka ny fanontaniana manao hoe fa maninona ny finoana Islamo no mandrara atsika matory miankohoka. Izany hoe i mpaminany sallallahu alaihi wasallam mihitsy no nandrara ireo mpino Islam mpanaraka azy ny matory miankohoka na amin'ny alina na amin'ny atoandro. Ka mipetraka amin'ny fanontaniana hoe inona no tena anton'izany. Valiny dia noho ny antony roa manaraka ireto. Ny voalohany amin'izany, indray andro mpaminany sallallahu alaihi wasallam rehefa niditra tao anatin'ny moské dia nahatratra lehilahy anankiray natory miankohoka. Ka nankahala an'izany izy ary nifoazin'ilay lehilahy dia niteneniny hoe aza matory miankohoka ianao satria io fatoriana miankohoka io dia fatoriana ireo devoly. Izany hoe rehefa devoly reraka nanao ny fandrebirebena ny zanak'olombelona amin'ny alalan'ny fahotana sy ny zavatra maro dia matory miankohoka izy amin'izay fotoana izay. Ny antony faharoa ihany koa araka ny voalazan'ireo manam-pahaizana dia ireo olony afobe rehefa reraka ny fanasaziana sy ny fampijaliana mahery vaika ataon'ireo anjely ao anatin'izany afobe izany dia ny fatoriana miankohoka no ataon'izy ireo. Ka tsy kapin'ny Islam voarara ny makatahaka ny devoly amin'ny fatoriana sy amin'ny fihetsika rehetra, na fatoriana izany, na fihinanana izany, na ny fomba amam-panao isan'andro sy ny andavanandro dia voarara antsika ny makatahaka azy ireo. Noho izany aza matory miankohoka fa io no fatorian'ny devoly. Ny faharoa ihany koa dia ireo olony afobe dia matory miankohoka ka zay no antony lehibe nandrarany mpaminany sallallahu alaihi wasallam antsika mba tsy hatory miankohoka. Zay no fampatsiavantsika tamin'ity androany ity. Abonnez-vous, partagez-vous, atao j'aime fa mbola betsaka ny zavatra hozarentsika eto. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.